Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Da mifanina lehibe indray ary lasina bavamalala no eo amintsika amin'izao fotoanano izao dia faly be indray ny tenako manonona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratrantso amin'ity androany ity miaraka aminay eto androany. Dia ny fiadanan'ny tompony ao amintsika tsirairay avy ary dia maharetatra amin'ny farany androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsika sendrasendra koa no natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao eto. Halleluia. Misy zavatra tiany horenao amin'ny alalan'izao fandarana izao ka dia maharetatra amin'ny farany. Tonga soa, faly be zay mahitanao tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha andao aloha tsika hivavaka metraka an'ity fotoana ity ampiaratan'Andriamanitra manampiandratsika ny ambiny izay mbola taratara kely ao ambadika ao dia andao aloha tsika hivavaka metraka ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra ka andao mpandrosehana mba tsika makirinina hivavaka ametraka ny fotoana eo ampiaratan'Andriamanitra. Ny tompo raha vavy makirinina anao ny fitenenana. Pastera manome fitenenana dia tain'i Jesosy tsika rehetra ary manana fiadanan'ny tompo tsika tsirairay avy dia mbola hiaraha hivavaka tsika metraka ny fotoanantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra rainay io, rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata ianao ny tomponay, ianao no Andriamanitray ary ianao no tianay. Jehova malalo no ny fahasoavanao Jehova no mbola mahavelonay nanay tsirairay avy reto. Koa ankehitriny Jesosy malala dia tsy miafiny aminao ny fiainanay, fantatrao ny mombanay dia mamela ny helokay Jesosy mamindrafo aminay aoka ny ranao masina hanadio anay reto Jesosy azy rehetra miainao izao vavaka fiambenana izao Jesosy. Koa ankehitriny dia manatrehana eto Jesosy, manatreha fa vonona iainanao zahay Jesosy, vonona ankatoa ny teninao zahay Jesosy satria ny teninao dia fiainana Jesosy ary ao aminao no misy fiainana fa mbola hitady fiainana tsaratsara kokoa zahay Jesosy manalo ao aminao. Jesosy malala dia tsy mendrika zahay reto aoka ny ho feno fanatrehanao, aoka ny ho feno ozitrao Jesosy ny mpanofonao zay mitondra ny teninao Jesosy azay amelabelatra izany Jesosy malala dia ho feno ozitrao avokoa Jesosy malala dia mipetraka feno am-pelantananao ny vavaka ho an'ny firenenanay Jesosy mba ho tonga any amin'ny firenenanay izany Jesosy. Tompo malalo manatrehanay tsirairay avy ny devoly ny fanelingelenina sy ny tsy fifantohana Jesosy tsy abinina tsy anakely tsy anam-pahefana amin'ny anaranao masina fa ho feno ny fanatrehanao Jesosy izay tsirairay avy, ho feno ny herinao Jesosy ny manodidina anay Jesosy malala dia ary azo teny fanasitrana sy teny fanafahana avy aminao tokoa zahay Jesosy malala dia mba ho voninahitra ny anaranao Jesosy malala amin'ny fahatontosan'izao
fa afaka fiambenana izao amin'ny saotra indrindra tompo. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Makrina atao anatin'izay bavaka mampena entina nanamboarana fotoan'izay. Jesosy hamalofity mitombositra sy fahasoavana hatrany ranabavy Makrina. Ray soariny tsodrano ho antsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Anaran'i Jesosy ao amin'ny Salamo 2:20 andininy 12 ka hatramin'ny 15 ny tsodrantsika androany. Salamo 2:20 andininy 12 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny marina amin'olona tahaka ny Rofily, isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy, efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy ka maniry eo kianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra aza, dovidovotra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehovah, vatolampoko izay tsy misy tsiny. Halleluia, amen. Raha maniry eo kianjan'Andriamanitsika isika, dia izy no hampanorobona antsika. Halleluia. Ka na dia efa antitra aza dia ho dovidovotra sy maitso, izany hoe tena mbola tena maniry tsara, mbola tena hoe ao tsara. Halleluia. Dia ho aminao anie izany teny izany ho aminao izay tonga eto mandray an'izany tsodrano izany dia okanao isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona, satria ny atongavana hoe dia ambolena ao an-tranon'i Jehovah. Halleluia, ambolena ao an-tranon'i Jehovah amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'izao fandarana izao. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Tahiny Jesosy Mersy Beanjanina, Arabia Saodita, Rosemina, France, Kadaka Malala, France, Tongasoa, Erikaraky, France. Dia tahiny Jesosy koa sy ny apôstôly Madagasikara, Miriam Andriamalala, Allemagne, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Lovlitina, France, Itody Noelina, France, Aingonirina Andrinasolo, France, Soameva, France, Tozy Jesosy mandrakizay, Allemagne, Bersava, Koweït, Marie-Jo, États-Unis, Erikaraky, France, Ikirandrinasolo, Madagasikara, Nasimi, Koweït, Azasika Patitsy, France, Siriambolamella, France, Tongasoa ihany koa, Lovlitina, France, tahiny Jesosy Aingonirina Rodriguez, Arabia Saodita, Elena Mernena, France, Tongasoa daholo, Artisanat de Madagasikara, France, Yama, Koweït, Bersava, Koweït, Hortensine, Koweït. Tahiny tompo isika mianakavy. Nanahoana ny journée antsika? Nisy fahasoavan'Andriamanitra ve azonao ambara androany? Nisy fahasoavan'Andriamanitra ve mba renao nipaka tamin'ny fiainanao androany ka azonao hijoroana vavolombelona? Dia izao ny fotoanan'izany. Ny ahy manokana dia misy asan'Andriamanitra kely izay mba natao. Dia ilay retory tao anatin'ilay izy no tena nakasika be ny foko androany. Ilay asan'Andriamanitra vita teo ihany fa ilay retorin'ilay olona tao ambadika ilay izy tena ohatrany hoe nakasika be ny foko izany. Dia mba hijeroko vavolombelona hoe tena toritori kely ny foko androany na ianao atsapa hoe tena sambatritsika manana an'i Jesosy, sambatritsika manana an'Andriamanitra, sambatritsika mivavaka. Na raha misy zavatra ampiasan'Andriamanitra anao, na dia eritreretinao fa mety kely ary, dia misaora azy. Fa isika reto dia olona tahaka ny olona rehetrarehetra ihany fa nefa kosa mantsika ny toriteny hoe izay dia handry Kristy. Halleloia. Dika izany izay andalovanao dia misy fofon'i Kristy. Halleloia. Dia isaoran'Andriamanitra rehefa mba ataon'Andriamanitra hoe handry Kristy mandehandeha izany ianao dia ataovy zava-dehibe amin'ny fiainanao izany. Dia ny ahy izany izy vavolombelona nakasika ny foko izay zavatra izay. Dia mba hiteneniko anareo hoe tsara Jesosyntsika hoe tsara ny Andriamanitsika. Izay ny ahy hijeroko vavolombelona, nahafinaritra be ny journée tsisy olana nilamina tsara ny dia notantaniny tamin'ny tanany mahery isaorana azy izany. Tsy nisy faharesena fa fahasoavana. Ny ana Mainso Italia, Tongasoa ihany koa. Anjaranareo izao no mijoro vavolombelona fa andaontsika hinohira. Atolotra anareo ity hira ity ndalondalo fotoatoatravitra kely moa ny firenentsika izao misy ny zavatra izay mety hitranga Madagasikara raha pitso. Dia andaontsika nolotra vavaka ho an'ny Madagasikara antsika. Anatin'ny tery ity atolotra mpitiavana be antsika tery ity vavaka ny titra. Mianao finaritra dia aorian'ity maky fijona vavolombelona vitsivitsy izay soratanareo anankely na fito io dia hidravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny groupe Voromailala foana antsika miaraka amin'ny Zoky Alain indray antsika androany anatin'ny toriteny. Mianao finaritra daholo ary tahiny tompo.
Alleloia. Zay le hira soratsika an'Andriamanitra. Hiditra amin'ny toroteny ary tsika. Hiditra amin'ny torotentsika amin'izao fotoana izao izay hoentin'ny zoky Alain. Fa ao anatin'izay aloha dia hamaky témoignage sika. Rosy miran'izany rosy miran'izay ry zay. Zafady. Alléluia. Maky témoignage vitsivitsy ary tsika aloha ohatra ny tsitako izay tena nanomboka. Ohatra ny tsy mahita, ahoana ny tsy mahita ny témoignage mihitsy ianareo? Manomboka eo amin'ny tolo isika ary an.
lasa sarotra be mamaky an'le commentaire fa mialatsiny ho ito zay ny tontolo aniko anazy isaroko an'izao fa na de be azy rasako raha tokony izy de amin'ny 10 alina aveo angamba vao to vita raha ny amarony fa tena nomba azy Jesosy de vitako aingana be zany vitako aza be le asa vitako aingana be le asa be be tonga de nisy zavatra ny fanalivondrivo zany daholo de ny lamina tamin'ny fomba tsy takatra zay de vita daholo aleloia faly be za zany Jesosy niaro sy nanome ny anina zaza ao any menakavy kely ihany koa sy narenesina loza tamin'ny ankonana de mahafaly be tsara Jesosy tany tompony ame manambotsoa tonga soa koa tany lahy lazana so Sylvie koa tonga soa nareo irefela be zany hoy Aingonelina Rodriguez ny anay zafady ravana ny anary avana ny hira de nisy fotoana tao am-piangonanay nivory ny olona sy ny mipevitra raha rehetrarehetra de niady hevitra tam'zany hoe ahoana ny hira tao am-piangonana ty tsika ve no hira hoe ohatra zany teo zao Rosy fantatsika tsara fa Rosy miteny raha tsy eo amin'ny Facebook ohatr'izany nefa zany zao izy manao hira ohatr'izany de za zao misy fotoana mandefa hiran'ny tselatra groupe tselatra groupe Ardos zany de nanontany zay hoe ahoana re zany ny atao hoe anao hira ohatr'ireny ve tsika hirana olona spire évangélika zany fa nefa kosa le hira makasika de niady hevitra de nizara roa ny hevitra tamin'izay de za anisan'ilay niteny an'le naka an'le hevitra hoe namoaka an'le hevitra hoe alao atao le hira kamo nareo miremarika eto amin'ny fandaratsika fa ataotsika ny hira na olona zay zao Rosy zao tsy zany ny hira mampalaza azy fa hira hafa na ny foto-kevitra ijorony koa mety manana izy fa nefa le hira teo zao ahoana fahitanareo azy tsara tsy le hira mendrika atao rehefa anaty fandalina sa tsy atao nisy indray rahalahy hafa miteny alao le hira ao anaty firana FFPM reny ihany fa reny tena any de za moa niteny hoe inona ny tsy anaovana an'le hira de reto kosa aveo izy raha de olona mety mivoaka rambony de ozy indray hoe ary le mpira le mpanolo-kirana FFPM fantatrao ve zatra nataony tany ambadika tany tsy hainao reto na misy olona zao misy hira ny tarika tselatra zay zao fantatro tsara ny tantarany fa tamin'izy tany amponja no miditra no namohany an'le hira am'izay ary za mivotany zany tena nivavaka izy de mety mivoaka zava-mahadomelina izy fa nisy ny fotoana tena tao anatina kasihan'Andriamanitra izy naroatra an'le hira de ho anahy manokana ry havana de za manokana de resy lahatra hoe rehefa hira manome voninahitra an'Andriamanitra de tsy afaka hijery zay tany anatin'le olona tsika tsisy fantany na tendrena originy na hira iza manolotra an'iny tsy fantatrao zay zavatra nataon'iny olona iny koa tany ambadika fa Andriamanitra iray mahita an'izay ka ny marina zay tsisy dady ilova eto raha vo zay ohatra ka alao atsika zany de ataotsika fa raha ohatra fotsiny hoe ao anatin'le hira misy fitafy tsy mendrika na misy teny hafahafa misy nge hira evangélika teny an'olona hafahafa hoe ohatra zao hoe misy hira zao ohatra zao hoe milay be Jesosy ohatra mialatsiny ohatra zany ohatr'izany ny tononkira de tsy alefatsika eto zany satria tsy manome voninahitra an'Andriamanitra afaka tsy asiana sary hoe misy ao anatin'le clip misy fitafy tsy mendrika fa raha le hira tena mandona de ny amanokana ny anay mivady de alefanay le hira sao de gaga mantsy zareo hoe misy hira mpira hafa ary tena nalefatsika daholo mihitsy rehefa hira manome voninahitra an'Andriamanitra zay aloha ny fanamariana kely Alleluia vidina vavimbelona manaraka zafady misaotra an'Andriamanitra lehibe izy lina tamin'ny tontolo andro teo am-pelantanany sy ny fandarana fa de hafa ny eritreretiny hafa ny totosa Alleluia misaotra azy koa fa de mbola tafoana somatsara tao trano zay mianaka de raina Jesosy amin'ny voninahitra ho azy irery ihany amen hoe rikaraiky Alleluia de raiko Jesosy fa androany de nalaminy avokoa ny asa mandraraha rehetra na de nisaiky ankorotana kely aza rehefa hoe de lamina ihany vo niantso ny anarany sady mbola narovany sy menery zay menakavy kely amen Alleluia tsara Jesosy hoe Aingonelina Rodriguez Alleluia raina Jesosy fa de nilamina tsara ny tontolo andro sady tsy de nisy asa androany de saona Jesosy no ny foana no ny fandambinany tsara Jesosy
mbola samy variana ny hira mampeo izy lina. Halleluia. Mbola variana ny tsara ilay hira. Dia tsy tafavazitevany azy izy lavoli marina izany. Nisaotran'Andriamanitra tamin'ny fiarovana nandritra ny tontolo andro any amenakafy ary tapakandro ihany ny asa mba nilamy mandriva hoy Berta, misaotra Berta. Raiko Jesosy hoy arabe toy ny lera teo erika. Avy ary misy hira surprise meka alefako aminareo tena nahakasika be mifony amin'ny vady hariva teo izy. Dia ho alefantsika zay avy eo dia mahafinaritra be. Dia raiko Jesosy hoy lavoli fa mbola nalovana sy ny taniny ary tonga somatsara atao trano. Halleluia. Halleluia. Tahiny tompontsika rehetra. Zay angamba no hoy felina rakote tsara ny tompo mbola voelonaina somatsara. Halleluia. Ny tononkira no enona hoy iamba fa tsy ny fiainana. Zay mihitsy marina izany. Zay no ela. Halleluia. Zay ny témoignage nareo, misaotra betsaka anareo. Zaho misaotra anareo foana mihitsy ny manaiky hijoro vavolombelona satria zava-dehibe ny fijonona vavolombelona tsy ho voninahitry ny fandaharana fa voninahitry ny Andriamanitra ilay fandaharana. Loatra nisy olona nijoro vavolombelona tamiko zay mantsy hijoro vavolombelona. Hijoro vavolombelona zany hoe teneniko anareo mihitsy fa za zany ny filoako dia zao. Za na mandray fijona vavolombelona na tsy mandray fijona vavolombelona dia resy lahatra tena hatrany anatin'ny taovako sy ny nofoko sy ny lalan-drà kely sy ny lalan-drà beako any mihitsy fa velona Jesosy. Za zany tsy zato sy ny olona pahirezina amin'ny témoignage hoe noho ilay témoignage dia tena hoe tena misy Andriamanitra. Fa za rehefa mitondra mbavaka dia za tena mino fa misy valim-bavaka ohatrana ny fitondrana mbavaka. Fa ny fijona vavolombelona ho an'ny olona mbola marefo finoana. Fa tsara koa izay mba hijorona vavolombelona mba mahery hoe izany ny tao ambadika ilay izy. Halleluia. Dia tsara ny fijona vavolombelona fa ny fijona vavolombelona mila paritaka, mila lazaina amin'ny olona, mila lazaina amin'ny hafa satria manome voninahitr'Andriamanitra. Ary za miteny hoe ny voninahitr'Andriamanitra rehefa ambarantsika dia tsika indray tafian'Andriamanitra ny voninahiny ihany koa. Izay manome voninahitra no tafiako voninahitra hoy Jehovah Andriamanitra ka dia voninahitra Andriamanitra. Hijoro vavolombelona dia lazao azy atao vitan'ny olona. Misy lehilahy anankiray zay fantatro hoe Steve Harvey ny mpanolotra fandaharana Amerikanina izy mety hoditra somary mampimapime zay izy. Dia izany foana mba tenenina izy tsy olona mivavaka be tsy mivavaka be izy fa talohany izy iny tena efa sans abri dia efa olona mirenireny ireny. Dia rehefa tena mampifantarana lalina taona izy ry havana dia izao no tenenina: Andriamanitra vonjeo aho, vonjeo fa tsy hitako intsony izay ale, ianao sisa ny toko. Fa raha zany ataonao tafavoaka amin'ity fiainako ity ozy izy zany izy Steve Harvey, zaho ozy izy raha zany ataonao tafavoaka amin'ity fiainako ity dia ho lazaiko amin'ny olona izay mifanenanako fa ianao no natoy izao aho. Dia hitanareo ny fiainany amin'izao. Za tsy mahalala izay niveau spirituel sy ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra fa ny azy izay teny nomeny fijona vavolombelona ny vadiny tamin'izao dia hijoro vavolombelona. Tsy menatra izy milaza izany mivavaka. So izy anatin'ny émission-nao mitoroky teny tampoka izany. Ka ilaina ny fijona vavolombelona. Ilaina ny fijona vavolombelona. Tahiny tompontsika rehetra. Ndao rehefa androtsika hoe Zoky Alain hitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany dia aorianan'ny Zoky Alain dia tonga dia miverina eto ny tena fa mitondra famelabelarana. Halleluia. Ny famelabelarana moa dia tsy hoe kory tsy ampy izay nataon'ny olona teo fa ny famelabelarana dia entina ambosabosaana amelabelarana amin'ny famaraka amin'ny famelabelarana azy. Dia zay tahiny Jesosy meno finaritra aorianan'ny tompoteny dia miverina eto amin'ny famelabelarana. Aza adino fa amin'ny sabata ho avy izao tsika dia ao anatina seminaire Tehiny Arona mbola mitsimoka. Zay ny titran'ny seminaire antsika amin'ny sabata. Tehiny Arona mbola mitsimoka. Ka manao antso antsika rehetra izay manana zavatra efa indrasana fahagagana sisa ho araka ny fanentanana izay niteneniko anao omaly. Hoe tena misy zavatra zany eo amin'ny fiainanao dia hoy zany hoe tena fahagagana sisa ity mirakla sisa ilain'ity fiainako ity vao ho tafavoaka dia tonga avy fa resaka mirakla antsika amin'io, resaka fanasitranana antsika amin'io. Tahiny tompo meno finaritra daholo. Zoky Alain
anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toa amin'ny pasitera Menakavy sy amintsika tsirairay tonga manaraka izao vavaka fiambinana izao no tenako. Tena fipaliana lehibe ho anary avy namalala zara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany. Ka raiso ary ny baibolinao rehefa namalala. Ny tenin'Andriamanitra izay ho jerevantsika dia ao amin'ny bokin'i Ezekely 4:30-4:20. Ezekely 4:30-4:20. Ny soramandy etsy ambony manao hoe ny fifampiankinan'ny famonjenan'i Israely sy ny fahamasinana. Alleluia. Ny 4:20 izay ho jerevantsika dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vaky ka omeko fo nofo ianareo. Amen. Ezekely avy namalala dia sady mpisorona no mpaminany tao a Jerosalema. Ka anisan'ny mampiavaka azy ny antsoin'Andriamanitra azy hoe zanak'olona. Novidian'Andriamanitra ho mpaminany Ezekely ka naniraka azy ho mpitily ho an'ireo natao sesy tamin'ny Babilôna Jehovah. Niaraka tamin'ireo Jiosy hafa avy tany Joda ihany koa anefa Ezekely tamin'ny fotoanan'ny fahababoana. Ka ny anarana hoe Ezekely avy namalala dia midika hoe mankahery azy any Andriamanitra. Anisan'ireo mpaminany lehibe miresaka momba ny faminaniana nandritry ny fahababoana tany Babilôna Ezekely. Ary anisan'ny votoantin'ny faminaniana ihany koa ny fampinonana sy ny fampanantenana ny vahoakan'Andriamanitra ny amin'ny fiverenan'ny voninahitry ny Israely. Eto izany rehefa namalala ity tenin'Andriamanitra ity dia miresaka ny amin'ny fo vaovao sy ny fanahy vaovao. Ny fo dia eo ampovoan'ny ao anaty. Ny fo rehefa namalala no maizy ny olona iray manontolo. Ny fo no iankinan'ny aina sy miantoky ny fikorinan'ny raha ao amin'ny vatantsika. Ka tena mila tandremana. Izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana. Fa avy ao amin'ny fo no iavian'ny aina. Simba ny fon'olona anankiray raha misy loto rehefa namalala. Teto ny fon'reto zanak'Israely reto rehefa namalala misy fahasimbana noho ny amin'ny nandoton'ny fony tamin'ny sampy sy ny araky ny fanao ratsy tany amin'ny firenena nalehana. Ka nandoton'ny anaran'i Jehovah ka nahatonga n'Andriamanitra nanadino azy. Ary nanamasinana sy namonjena azy ireo ao voninahitry ny anarany mba hanamasinana azy eo mason'ny firenena. Ka teto Andriamanitra rehefa namalala dia tena nanapa-kevitra ny hanome azy ireo fo vaovao sy fanahy vaovao mitondra fofonaina mahavelona. Andriamanitra rehefa namalala dia mahalala tsara ny fiasan'ny any anatintsika ny fotsika anatintsika any. Izany no mahatonga n'Andriamanitra mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo izy. Mahafantatsika amin'ny atsipiriana Andriamanitra rehefa namalala ka mahatonga azy mandray an-tanana sy anasitra ilay fo vato izay miraikitra ao amin'ny nofontsika ka nome ilay fo vaovao dia ilay fo mora anarana dia ilay fo nofo izany. Mba ahafahana mampitoetra ihany koa ilay fanahy vaovao dia tsy inona akory izany fa ilay fanan'Andriamanitra izay manosika antsika hitady firaisana amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika handeha amin'ny lalàn'Andriamanitra ary hahatonga antsika hitandrina ny didin'Andriamanitra
Fantatr'Andriamanitra ravana malala fa tsy ho haintsika ny hanao izany raha tsy Andriamanitra mihitsy no mampitoetra izany fanahiny izany ao anatintsika mba ahafahantsika handeha amin'ny sitrapony ka hahatonga antsika olona. Andriamanitra ihany ravana malala no mavonjy antsika ho afaka amin'ny vanim-potoana rehetra. Fotoana izao ravana malala tena ilaintsika izany fo vaovao izany satria ny fo vaovao ihany no afaka asiana zavatra vaovao mba hitondra vokatra tsara ary koa avokatra. Aoka tsika ravana malala ndra izany fo vaovao izany mba hanamasinana antsika fa tena miankina amin'ny famonjenantsika ny fananana fo vaovao sy fanavaovao ao anatintsika. Aleloia, amen. Dia izay izany ny teny izay midorika teto aminareo. Marina fa fohifohy izy fa mba misy azy raisinareo dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Aleloia, amen. Amen Jesosy. Halleluja. Sitraka indrindra anao rahalahy tao anatin'izay toriteny mamy be izay. Jesosy anie amalifidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo ary tombositra sy fahasoavana hatrany amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Halleluja. Ezekela 4:30-9:20 novakitsika androany. Halleluja. Aminaran'i Jesosy ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Halleluja. Amen. Omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato dia hosoloko fo nofo. Ohatra ny mahita zany tsika ohatra ny karoseriana tomobila dia esorina ny moterany dia soloina motera hafa, soloina motera vaovao fa iny karoseriany ihany eo. Aleluia. Misy ten'Andriamanitra anankiray izay manao hoe any amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko 5:10 17. Ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Ny olona iray tsy afaka ho tonga vaovao zany ao anatiny raha tsy soloin'ilay mahay manolo ilay vaovao. Azonareo? Tsy misy olona tonga vaovao fotsiny zany ao anatiny fa misy manolo. Ny manolo an'izany dia tokana ihany Jesosy Kristy. Izay no mahatonga ny olona hoe rehefa lasa mivavaka ny olona iray dia mahita olona tena miova tanteraka mihitsy ianao. Misy olona na dia antitra aza dia tsy miova mihitsy izy. Mbola izy tamin'ny taloha ihany. Za manana cousin izay ozy nareo. Dia izay cousin izay hatramin'izay mbola kely dia misotro toaka ohatr'izany maditra dia manao fiainana kitaladala. Fa zany cousin zany ozy nareo efa tena lehibe zany zokinay zany. Fa hatramin'izao dia tena tsy miova fa le mbola le ohatran'le taloha le ohatran'le fiainanay taloha mivanivany mememe amin'ny tsisy dikany dia le mbola le manao kidaladala eny amasom-bahoaka efa lehibe fa loja. Misy olona zany tsy hiova mihitsy. Misy olona tsy hiova mihitsy. Misy olona zany tsy hiova mihitsy. Ino nahafantarana azy dia iny izy mandra-pialana eto an-tany. Fa misy olona indray tena hafa mihitsy izy taloha dia miova tanteraka mihitsy izy. Jesosy rery mahay an'izay ravana malala. Tsy misy ankoatran'izay. Raha misy olona ao amin'i Kristy
dia olom-baovao izy. Dia efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao reo. Inona ilay zavatra taloha? Ny saina fanahy, fomba fisaina, fomba fiteny, ny fomba fihetsika, ninonninona niova, efa lasa ny zavatra taloha. Misy rahalahy zao efa teneniko anareo foana, teneniko anareo foana zany, matetika efa miteny an'izay zavatra izay. Misy tamin'izaho mbola tena Madagasikara dia ny olona mpanetiko, ny coiffeurko tamin'izany aho mbola nisy volo kely fa tsy ohatr'izao, dia mba manana mpanety, efa io mihitsy zany mpanetiko. Io rahalahy io mivavaka be mihitsy izy. Zany hoy izy ianao tena mahavariana be mihitsy. Mba sady manety anao izy. Dia asiana hira-pivahana. Dia ohatra mandeha ilay sambatra sambatra Jesosy dia ohatry mitady hitomany zany izy manety ny voloko. Jereo nefa izy misy diana kavina tefika feno olatrolatra izay ny tarehany, dia hitanao mihitsy olona tena tantareny amin'izay ny tantarany. Fa izy io dia olona tena jolà izy taloha. Tena jolà, tena ren'ilay jolà hitanao reny mihitsy reny jolà mpanafika ireny. Dia mpanafika ilay amin'ny alina, tonga izy amin'ny alina, ny olona matory. Dia izaho izy miandry ny namako iantso, miandry namako tsaonao ny sisy telefona, miandry namako andondona tao amin'izay. Dia lasa amin'izay zay izy ny alina tontolo manao jolà, tena manafika hatrany miaraka amin'ny basy, miaraka amin'ny sambatra. Miditra amin'izany dia mamono vonoina ny lehilahy, dia ny vehivavy tonga dia olana, dia raina ny entana. Izany ny zavatra nataony. Tena hoe tena mitantara zavatra tena mahatsiravy ireo izy. Dia izy mitoma izany ny fianako taloha rahalahy izy sambatra Jesosy raha miaraka dia mihaino hira fivavahana. Dia tena hoe tena tsy mampino. Dia izy zareo valo lahy izy mpiara-manafika, dia izy rehetra isany tsy maty. Dia izy ry havana misy fotoana efa doran'ny olona, dia tsy mety mirehatra ilay ohatra tsy mety mirehatra ilay afokasika ohatr'izany, dia avy eo tezitra hoe dakadakan'ny olona eo dia aleteamin'ny olona amin'ny polisy. Efa impiry, efa maromaro isika ny dorana. Fa ohatra hoe dorana dia mivadika izy dia voatsindronao ilay afo dia maty. Efa rarahan'olona lasantsy fa mbola efa tsy mirehatra ny afo ohatr'izany. Izany rahalahy izany dia ny namany rehetra voatifitra maty fa izy azo sambo belona foana dia voatifitra. Tsy maty fa entany amin'ny hopitaly dia migatra. Dia tany am-pigadrana amin'izay izy. Tany izy no nare fitoriteny. Dia nivavaka dia izy io tokony higatra ela be fa nahazo famotsora-kelo. Dia lasa mpanety izy izao. Rahalahy Tafita izay ny anarany. Asia endra vao mandalo amin'ny ankady kely Ilafy eny dia misy mpanety izay raha mbola any izy. Aty hitanao fiangonana Ilafy dia misy pavé midina makeny amin'ny arabe izay dia misy mpanety kely amin'ny trano hazo izay amin'ny sisiny. Dia misy hoe mpanety Tafita, ao izy ao. Dia tena hoe tsy izy taloha mihitsy, tsisy endrika mpanafika mihitsy eny amin'izany rehefa miresaka aminazy ianao. Fa tena olona mpitory-teny, dia izy tia miady, izy tia mitory-teny, dia miresaka tsisy. Vao miditra ao aminy ianao dia tsy misy afa-tsy resaka fivavahana. Dia ao analalahy, tsara io Andriamanitsika io rahalahy, jerenao io rahalahy, io masoandro mafana ny andro rahalahy, mafana e, tsara io Andriamanitsika, nomeny antsika ny hafanana. Tsy izany ny zavatra henonao, za koa mampatsiro ny mety ao aminy. Izany hoe io Jehovah Andriamanitsika io izany ry havana dia mahay mirakily io. Izany ny atao hoe mirakily izany, raha tsy fantatrao. Raha te misy manontany hoe inona ny mirakily mba fantatra miosantirany anankiray amin'ny mirakily nataon'Andriamanitra, Ezekiel 36:26. Omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, dia esoriko ao amin'ny nofonareo ny fo vato dia hosoloiko fo nofo. Misy karazana fo anankiroa. Ny fanoharana ny fo anankiray dia fo vato, ary ny fanoharana ny fo anankiray dia fo nofo. Misy zavatra izay Madagasikara nareo entan'ilay biby kely ohatry ny amidy iny dia hoe inona moa fo vato ny anaran'ilay biby. Dia hoe io izany andrahoina dia mihinana an'izy olona teo amin'ny fo vato satria mafy loatra izany ilay problème any amintsika any Madagasikara. Adi-tsaina, alahelo, tebiteby, dia mihinana an'izy izany tonga dia lasa mafy foana. Tsy olona raha fiainana izany, tritran'izany, tsy resy izany tsika ohatrohatr'izay izany ilay izy. Variana fa amin'ny finonom-poana mihinana an'io izany hoe
fovato ny anaran'le bibikely de hoe andrahoana iny de hoanina de zay mihinana an'iny a de mafo tsy mahamafo anao zany iny ny tena marina mbola mafotsika rehetrarehetra zao talohan'ny ionantsika tamin'i Jesosy mafotsika fovato daholo ny olona rehefa mbola tsy niona tamin'i Jesosy mbola misy volony netezany tafita tamin'izany rehefa mba mandalo any Madagasikara hoe de mandalovany de veloma hono izy rady hoe halleluia makady kely lafy eo izy fa tena itsika ireo fovato daholo talohan'ny ionantsika tamin'i Jesosy mety mitomany ny olona fa fovato tsy mahatsapa fitiavana zany tsisy fitiavana zany misy ny olona anankiray ao anatiny ao rehefa mbola fovato de misy fo te hanisy ratsy zay misy fo tezitra te hamaripaty jereo hoe Esau tsika mankeny ten'Andriamanitra fa mirakila ho azy zany ny mirakila nataon'Andriamanitra zany hoe fovato de solona fonofo amin'ny fotoa ohatra hoe nisy fo nesorina mihitsy no atao le olona nefa tsy maty le nanesorana azy avy hoe solona fo alleluia fonofo nisy mpiranata tao amin'ny baiboly tato Esau sy Jakobo de fantatsika tsara ny tantara tsisy tsy mahay an'izany fa tsisy ampianarina an'izany tsonga amin'izay ny Genesis 7:20 hoe nisy tsodrano tokony ho an'ny Esau de nangalariny Jakoba ny tsodrano rehefa tonga amin'izay Esau de ozy ny dadany hoe Isaka dadany hoe ozona sisa misy raha milinga ny tsodrano de ray ihany efa lasan'ny Jakoba de ozona sisa any amin'ny 9:30 nge amin'ny Genesis 7:20 ary hoe Esau tamin'iray tsodrano ray ihany fa ny anao rikaky mpatsofo rano re ahy fa zako ngerikaky mpatsofo rano koa ary Esau nanatra ny feony ka nitomany de namary Isaka renika hoe endry tsy ho amin'ny tsirony tany no fony anao tsy ho amin'ny andon'ny lanitra no avany ambony fa ny sabatra no iveromanao ary ny rahalahinao no tomponao kanefa rambe amin'ny andro ahafahanao de ho tapahana ny zikany ho afaka mivozonao ny tsodrano ray ihany halleluia tsy manana numéro antsony afa makany fotsiny ianao toja atoroko anao fotsiny rehefa mareo makany anao de tenanao de atoroko anao miantso video tsisynao de miresaka aminazy halleluia atoroko anao fotsiny toerana misy azy lasan'ny Jakoba zany ny tsodrano ngezangeravana zany zavatra lasan'ny Jakoba zany tsodrano zany zava-mahery zany tsodrano zany tsodrano zany tena aloha tsy mahazo vola tsy mahazo tsodrano satria ny tsodrano tsy vola ihany ny azonao aminy fa ny kely indrindra amin'izany de ny vola fa mifahasoavana re aloha very vola tsy zay tsy mahazo tsodrano aloha very asa tsy zay tsy mahazo tsodrano fa raha olona miainga tsy misy fa tsofina rano alleluia ratsiriko vavolombelona aminareo voninahitro an'Andriamanitra fa ao Madagasikara misy orinasa misy produit zay malaza be Madagasikara takany hoe orinasa be mihitsy ny manao an'io zavatra io fa io zavatra io de mpivady zay nomba ny fanena taminay de nitaraina hoe tsy misy zavatra ingana am'izay nampianatra momba ny tsodrano ny zavatra teo am-piaratanindreo zany ingan'ny olona tamin'izay de nanatona izy mivady de mitondra tavoahangy tena inona zany ny zavatra am-piaratanareo tsy misy ny inona mihitsy izy fa ohatran'le hoe tavoahangy menaka kely ray tavoara de ozy izy hoe zay izy mahay manao anty zavatra ty fa zay tsy manana fo andefasana anaovana izy mandeha be ozy izy raha misy raha mahita de zay inona ary ny eo am-piaratanareo de hoe vola kely zay ny am-piaratanany ndo ratsofitsika raha de ahoana ho any eritreritrareo anaovana tia mba atao amin'ny zavatra ohatry ty izy fa vita nentina ny
tavoahangy kely vita zay netiny teo amiko tamin'izay ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia ta ao anaty tadidiko mandraky ity ny androany ary tsy adinon'izy ireo izay toe-javatra izay nomeko fotoana izy ireo dia ny ao anaty tomobily izay dia tavoahangy vita kely tavoahangy kely anke izany ry havana tavoahangy kely tena tsisy inona dia inona sanatro ambonina voroko tamin'ny navavako ohatr'izao ilay dia tena ke Jehovah hitanao ty tsofoko rano aty Jehovah ho fenona ny fahasoavanao tena ty zavatra ty wa Jehovah tena ty ny eo am-pilatanan'izy ireo zavatra tsy misy ninina fa manana ny fahaiza-manao dia tsofona rano fa teneko anareo zaho tsy tenareo kosa inona le izy fa tsy ahitanareo an'izay produit izany a Madagasikara zao na ny amin'ny faritany naiza naiza tsodrano tompoko ny angany zany no tsofona rano narefa nareo tamin'ny groupe zay maresy moa efa zatra an'izany fa itsofona rano io tena fiainana io tsodrano io zany tena fiainana na amin'ny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny ray aman-dreny efa nao zavatra ny ianareo zany efa tonga ny tokantrano tsy tsofiny ray aman-dreny rano zany tsy lasa lavitra zany hoe efa tenen'le ray aman-dreny hoe tsy aza tsy mety aminao io fa aza misisa dia le mandeha mitsoaka any an-trano dia tsy mahazo tsodrano ray aman-dreny hoe tsy lasa lavitra ny tokantrano hoe satria zany tsodrano zany tena zavatra ngezabe zany dia tsy nahazo tsodrano hoe zao lasa ny Jakoba manomboka teo amin'izay Genesis 7:2-1 ary Esau nanao foletika tamin'ny Jakoba noho ny tsodrano izay nataondrany taminy dia hoy Esau anakapo efa tombotra ny andro fizoana nankatra dia hamono an Jakoba rahalahy koa folentika fovaty ihany koa zany ary ny fovaty ihany ny afaka folentika fa le fo vaovao nomena tary amin'ny Korintianina faharoa tsy afaka manao folentika zany nge mahatonga antsika tsy mitana lelo amin'iny ianao zany misy olona nanisy ratsy anao za mitana lelo amin'iny zany kalma fotsiny ianao ny fonao efa fonofo efa tsy fovaty tsony tsy folentika zany tsony fa Esau tena mahafovato azy tonga tena nao folentika mba azonareo an-tsaina any amin'ny Genesis 7:20 no nanomboka naniry te hamono an Jakoba Esau 20 taona taty aoriana Genesis 3:30 vao hifankahita izy roa lahy ny fovaty tompoky ny tanalaelo 20 taona zany ny fovato no afaka manao folentika 20 taona tsy afaka ny alahelo tsika nge samba manana lahelo taona ndray tsy nety kosa le nataon'le mpampiasa nahako tamin'ny anina ohatra fa za hoe dia tazona an'izany 20 taona tao anatiko tsy possible satria sa efa nanana fo vaovao ary zany mahazava-dehibe nandraisantsika an' Jesosy ankoatra ny fiainana mandrakizay ilaintsika manana fonofo ilaintsika mandray fo vaovao sy fanahy vaovao dia mila solona ato anatin'ny tinofontsika ity le fovato dia soloana fonofo compatible tsara zany alleloia 20 taona ty aoriana amin'izay iona amin'izay ary Genesis 3:30 ary Jakoba nanompo masaka natazana fa ino tamy Esau mitondra 700 lahy ary voalazany tena Andriamanitra ny lolohany fa tena tezitra dia tezitra miaraka amin'ny 700 lahy dia ny zarazarainy ny zaza ho amin'ny Rahely le Israely sy ho amin'ny ankizivavy roa ary nataony loha lalana ny ankizivavy roa sy ny zanany ary le sy ny zanany narakaraka ary Rahely sy Josefa no vody lalana ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra dia le koaky mipito tamin'ny tangy manam-patongany teo akaikin-dralahany 11 dia niazakazaka hitsena azy Esau ary ny sakambona ny tendany ka namihina nanoroka azy ary samy mitomany izy mralahy tao anatin'izay ao anatin'ny 20 taona fovato fa ao anatin'ny 5 minitra angambo zany zany fifanantonan'izy roa lahy zany raha lavitra dia lavitra matsy ny vue atsika zany eo amin'ny azafady tompoko azafadyrina eo amin'ny 5 minitra eo lalina 5 minitra eo mandeha ry lavitra be ry zany anao dia eo amin'ny 5 minitra eo nge zany 20 taona fovato folentika fa ao anatin'ny 5 minitra ny vadika fonofo alleloia ao anatin'ny fotoana foy Jehovah rera mahavita zany Jehovah ny tao anatin'izany alleloia
zany angery avy na mahazava-dehibe antsika manana fo nofo, zany mahatonga antsika manana fo vaovao, zany mahazava-dehibe mifanantsika fo vaovao, tonga de miala amin'ny foletika, tsy mitana alahelo zany. Raha ianao le olona mbola manana alahelo aman'olona efa tamin'ny 20 taona mbola mampitomany anao hatramin'ny androany, manaovanao tahaka ny Davida, aonao izy Davida, salamo fa 1:10. Ndao tsika no ohatran'ny Davida androany, salamo fa 1:10. Soramany fifona amin'ny manankeloka mba hahafahan'ny elo sy hodin'ny fifaliany amin'Andriamanitra, satria tiany Davida ho hafa-keloka izy ary tiany Davida izy hiverina ny fifaliany amin'Andriamanitra. Dia izao no tenin'ny Davida mareo amin'ny baibolina ty. Salamo 1:10 andinin'ny 10 am'irony fo madio Andriamanitra. Ary avao izy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Am'irony fo madio. Androany, zay olona rehetra manatrika an'ity vavaka ity. Tsy mbola mety mahazo aina mihitsy ianao zao fa misy olona nananao alahelo, mety efa 20 taona, ohatran'ny Esau, mety 15 taona, mety 2 taona, misy olona nananao alahelo. Androany, mba hampiala an'izany dia tsotra, alao le fonao mihitsy le sorona. Rehefa alahelo tsy nety niala ohatr'izay, efa fo vato, ndao le fona esorina. Dia tenena tahaka ny Davida izy, amin'ny fo madio Andriamanitra. Amoronana vaovao mihitsy. Teverina ny fifaliany Davida. Halleloia! Nody ny fifaliany tamin'Andriamanitra. Dia teneny amorony fo madio. Fa mareo baibolina ataovy tombavaka ao zany. Androany ianao tsy mety afaka alahelo misy amintsika. Alahelo efa 15 taona lasa iny ihany mbola mampibongo maso anao isan'andro. Manana fifaliana amin'ny Jehovah ry havana. Jehovah vonina manome anao fo vaovao sy fanahy vaovao. Halleloia. Hitanareo Petera nandalo fotoana rehefa izy tsy tena mianatra amin'ny Luc. Luc 10 ny nionan'i Jesosy voalohany tamin'ny Petera dia mbola fo vaty be Petera. Toroteny zany Jesosy dia hita tao samboka ny Petera izy. Ny tena marina ny tanjon'i Jesosy tamin'io fanovany fony Petera. Andiny faevatra amin'ny Luc 10. Rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa amin'ny lalina dia latsaony aratinareo azaonareo azy andramo. Fa Simona namalika ka namana hoe, tompoko, nandritry ny alina rehefa nikiraizana aina nefa tsy nahazo ninina. Io zany fehezanteny iray fotsiny. Fa mety tena paozy Petera. Nareo kosa efa tamin'ny alina raka zay nanana teo. Ena io hoe, tsika aza mba mifampiteniteny zany toroteny hainao fa manjono haiko, manarato haiko, mpanarato anke zahay. Za ve dia ho ampianarinao manarato. Raha mitoroteny dia ampianaro fa raha manarato indray dia ampianariko ianao. Nena io efa tena efa tramin'ny razam-be anay izy zay mpanarato. Atsika aza mba mifanao an'izany. Io tsy fehezanteny iray fotsiny io fa mety teny lavalava firesaka elaela mihitsy io, mety adiny iray ny resaka teo. Teny Jesosy dahana moa alatsaony aratinareo. Kefa hoe efa hatramin'ny alina le rangaty ve tsy miaino hoe. Alatsao moa ny aratinareo. Mora zalahy, tantarao kely azy ny tamin'ny alina. Anao tsika tamin'ny alina tsy tena galera be tsika tamin'ny alina. Kefa tsy nahazo azy zay. Io bofo zavao zay na manana an'izany. Resaka be mihitsy teo io afoezina moa baiboly dia tsy fotsiny hoe tompoko, nandrisy ny alina ny kirezana ina nefa tsy nahazo ninina. Dia tonga dia mitohy. Misy point virgule mantsy eo. Manasaraka zavatra lavalava zany. Kanefa no ny teninao dia alatsaka any ny arato. Zany hoe efa tao anatina resaka elaela mihitsy. Mety navoaka raha nisy diplôma tamin'izany ny mpanjono ny mpanarato mety nody misy lo Petera. Dia nampiseho ny diplôma tamin'izay tanao. Za ny atao hoe Petera, mpanarato. Haiko ny asako. Aza mifampibaikobaiko. Na mikipy aza ositojo, na mikipy aza haiko ny manarato. Tsy zaza mihitsy ny ampianarinao. Izy zany tsy mihaika ara-mpanarato. Raha narato, tarika efa taria amin'ilay ohatr'izao dia mitataratara zavatra eo.
meno azy fotsiny zay aratsao ale araty kefa hoe tsy nahary hoadray izy izy matseny Jesosy nareo raha de tena ohatrany hoe mieritreritra anay hoe tena vonganovo mihitsy izy ny any Antsirabe fa nareo mieritreritra tena vonganovo mihitsy kefa tsy nahazo mihitsy de mbola teny ihany koa Jesosy alatsao any aratinareo de azahoanareo azy andrano sady mety nankarika kely ndao zalahy fa miady hevitra amin'ny olon-dehibe fa andao ary sy nohony amin'ny teninao de fovato izy manao any de nalatsany fa rehefa nalatsany nataony zany tena azo asandrano be dehibe izy kefa nisy tritra ny aratiny ary izy natsika ny namany izay tamin'ny sambokely avy ho avy anampy azy de avy reny ka ny fianona ny sambokely io kefa saikany letika saikany letiky ny rivodoza saikany letiky ny safotrano fa saikany letiky ny apetsaky ny azandra ary noho ny tany Simona Petera izany de migoaka tamin'ny tompo Jesosy ka hoe tompoko miala amiko fa olomeloka io koa ka zay indrindra natondady nanazaka izy nongonongonona hoa atsipotsipo ny tany fotsiny efa tsy misy mbola be aminy tady natsipotsipo ny arato io koa mbola teny fohy fotsiny hoe tompoko miala amiko fa olomeloka fa mbola lava be koa nylesaka teo mety tena tonga de tena tafaterombona tonga de tafekoako Petera tonga de tsy nahazaka azy tsony ny lohaliny tonga de nikoako marina hoe teny nambiny tsomakiriny de raha tsy mahazo eo de ho hitanao tsara efa nanomana teny de hoe fa tonga de tena tompoko miala amiko fa olomeloka nanenina zany ny olona malala manenina ohatry zany tsy fovaty tsony ny olona malala ny fahaditsony ohatry zany tsy fovaty tsony ny olona manenina tamin'ny tenina voakany tsy ny fahamafisany fony teo anatrehan'Andriamanitra ohatry zany tsy fovaty tsony vao miona amin'i Jesosy ny olona ray de Ezekiel 36:26 halleluja de hoesoroko ny fovato anatin'ny nofonareo de hosoloko fonofo halleluja fonongateo fonofo am'izay Petera napetra ny baoly am'izay ny momba azo halleluja napetrany am'izay ny diplôma napetrany am'izay ny rehetrarehetra tozy Petera tsinitsinina fona halleluja efa raha mbola fovaty ny olona de mbola mandeha amin'ny fahaizany sy ny fahalalany rehefa mbola fovaty ny olona de mbola lehibe saina be le tsy azo ataony nininy reny fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy raraka ihany ny olona fovaty tsy mahay makatoa an'Andriamanitra zany ny olona fovato aratsony arato tsy afa hoe tsy mety efa tamin'ny alina zay fa ny fonofo alatsony arato etoko alatsaky ny arato noho ny amin'ny teninao halleluja tonga de ny fovato tsy makatoa fa ny fonofo tonga de makatoa tonga de entin'ny teny halleluja ary avana zany nge ny zavatra ilain'Andriamanitra amitsika ary zany no mahatonga ny olona rehefa fonofo mahita sitraka amin'Andriamanitra ny olona fonofo de olona mpakatoa olona manam-pitiavana olona torotoro Salamo 51 any am'le any Davida teo ihany toy an'le tenin'ny Davida teo ihany tanatin'le tenin'ny Davida teo Salamo 51:17 ny fanaritra ao an'Andriamanitra de fanatorotoro ny fotorotoro sy mangoragoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny ny fovato tsy mety amin'Andriamanitra fa ny fotorotoro sy mangorakoraka ny fovato tsy afaka ho torotoro sy mangorakoraka fonofo ihany afaka torotoro sy mangorakoraka tsy hain'ny fovato zany terma hoe torotoro sy mangorakoraka zany ary zany tena miteny amintsika raha mandinikinareo izy avy izy mahatsapa n'ity zavatra teneniko ty hatramin'ny vavahany tena nanomboka niditra lalana fiveratsana amin'Andriamanitra lasa be koretaka be izy avy izy nanomboka taloha izy tsy olona tsy de be koretaka zany tsy de mpitomany zany fa rehefa tena nanomboka ny fandray lalina tamin'Andriamanitra de olona mora mitomany
ahoana isika rehefa navavaka torapo rehefa sabata ao anaty commencement misy ankonakona tsy mahavita miteny misy mila olona anankitelo navavaka torapo ohatry hoe connexion tapaka fa tsy connexion tapaka tsy mahavita mivavaka tsony toritory fo mangorakoraka rehefa tonga am'izany ianao raha ianao zany ny olona tena tsy mety za zany liavana tena resy lahatra misy olona manontany misy ranabavizeto amitsika de kakabeo no vadiny de te fa fivavahana inona koa zany mampitomany anareo zany fa maniny vavaka de mitomany olona vavaka zany tokony ho falifaly lenazo anisan'ny olona ohatry za tojo anisan'zany alleloia nisy taminareo teto nisy nanontany fa atao pastera anareo inona le vady rehefa atao mitomany be tsy atao pastera koa ty mitomany alleloia rehefa tonga am'izay nareo de tady ty fa fonofonareo zay fa nareo le olona de taloha nisy fotoana mpiara-mavaka aminay ty olona tena efa anatina fanatrehana be rehefa le pasiky tena izany tsy hitomany pasika zany tsy possible zany hoe tsy mitomany anaty pasika anao tsy latsa-drama fa le lalàna mety fotsiny izy anatin'ny fiangonana ozay jesosy tsy azoko ndraiky raha ohatra zany fa za rehefa naniany tena hoe ny fitoam-bavaka tena hitako tena hoe réussindrindreo amin'ny fiainako de za rehefa le tena ankinakiny ranomaso ity iny a matsapa hoe fonofo alleloia alleloia ary le izy ny tena mahafinaritra le fotoritory sy mangorakoraka ka tsy ataon'andriamanitra tsinitsinina iny tsy mahatonga gros cœur akory tsy makarary fo ao amin'andriamanitra reny anao ny latsa-dranomasy tsy maharary fo enonao mangotsigotsika ny fonao toritory fo ianao anaty ilasy anaty vavaka fa tsy mitondra retim-po satria tsy mba ataon'andriamanitra tsinitsinina alleloia ary ty misy zavatra ray mahafinaritra be alleloia ty zavatra ray mahafinaritra be i petera efa nona tamin'i jesosy de narany petera simona barjona dikany hoe simona barjona de simona zanaky jauna satria rehefa misy hoe bary jesosy de zanaky jesosy bary zilay de zanaky zilay ohatr'izay zany le izy de simona bary jauna zanaky jauna simona zanaky jauna simona bary jauna dikany hoe simona de lay henin'andrilay henoin'andriamanitra na lay henin'andriamanitra izy jesosy rehefa any amin'ny vatotoko fahinana amby folo any mahavariana kely anazy ty rehefa nanomana ny titry ty andro any mahavariana kely ty resaky jesosy sy petera ty zao zany ny tenin' jesosy aka vaketsika ny matitoko fa enina amby folo andiny fatelo amby folo ambaran' jesosy ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny kaisaria Filipo jesosy de nanontany ny mpianana izy ka ny hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona izy ireo taminy sasa manao hoe Jaona mpanao-batisa ny sasa manao hoe Eli sasa manao hoe Jeremia ny anakinady anakiray ampaminana ary koa sisy tamin'ny fahinareo kosa manao ahoizy ary namaly Simona Petera ka nanao taminy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ny olona fonofo mahafantatra an' Jesosy am'izay alleloia ny olona rehetra fo vato rehetra mampitovy an' Jesosy amin'ny Eli izavy izy teo Jaona mpanao-batisa Jeremia fa ny olona fonofo mahafantatra an' Jesosy petera ny anisan'izany hoy petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona zany hoe tsy misy ohatranao ianao le latokana ianao le zanak'Andriamanitra velona ianao le Kristy alleloia de namaly Jesosy ka nanao hoe tamin'ny sambatra ianao ry Simona Barjona mbola Simona Barjona ny antsoina azy teo fa tsy nofo aman-drano nao an'izany fa ndraiky izay ny an-danitra ary zaho milaza aminao koa ianao ny petera teo izy nomena anarana hoe petera inona dikany hoe petera vato ianao ny petera ary ambonin'ity vato lampo ity naoroko ny fiangonako ary vavadin'ny fiainatsika tsy haharesy azy meko anao ny fanalidin'ny fanjakana lanitra ka ninona fehinao ety ambonin'ny tany de fehinao any an-danitra ary ninona vahanao ety ambonin'ny tany de vahana any an-danitra rehefa fo vato petera trondry ny azo rehefa fonofo am'izay petera nomena fo vaovao fanahy vaovao de nafantatra an' Jesosy izy ary nandray an' Jesosy ho ilay Kristy zanak'Andriamanitra petera koa le niteny tamin' Jesosy rehefa nandao an' Jesosy daholo ny mpianatra toy Jesosy nareo koa ve mba handeha de petera zay tsy handeha ho any amin'iza moa zay
ianao angeny manana tenin'ny fiainana mandrakizay petera zany tena nahafantatra an' jesosy am'izay izy aloha ny valiny zany de zao men jesosy anarina vaovao izy vato mavariana men jesosy anarany hoe vato tamin'ny voalohany vato solola nofo fa teto indray vato lasa nofo de natao vato ahoana ary zany alleloia nitenena ndray petera hoe vato am'izay le anaranao manomboka zao ny tena marina rehefa vitany mahavato atsika de mivadika nofotsika tia an'andriamanitra mafantatra an'andriamanitra makatòa an'andriamanitra torotoro fo amin'andriamanitra de ho faina ho vato am'izay ndray tsika inany am'izay le vato am'izay tafahorinao am' jesosy de lasa mafy ohatrany vato de tsy azo akisoka ntsony am'izay tsy azo atao ninenina zany ntsony alleloia dingany zany ny olona ray ndray rehefa fonofo izy aby fo vato izy de fonofo de averina vato am'izay rehefa ao aminatiny nofo rehefa tafatsoro am' jesosy am'izay tsoro ambony vato am'izay sady vato tsy azo atao ninenina ntsony am'izay anao manomboka eo tsy azo atao ninenina i petera rehefa maty vonoana de zao ny teneny hoe rehefa atao ambony hazo fijaliana izy toy izy ataovy mitsongoloka ianao izy ny hazo fijalianako satria zao tsy mety aminao tsy mendrika anao no fahataka ny tompoko da teo ambony hazo fijaliana fa ny azy nasiny natsongoloka satria izy za ve de tovy am' jesosy zany ny vato zany ry havana petera le nigadraina no samborina tsy navela mitory teny ntsony tosy petera zay tsy maintsy mitory vonoa izy fa zay tsy maintsy mitory de rehefa avy ndray tena avoaka am'izay izy tsy eto nivoaka amin'ny fonda ndray petera ao izy izy avoya-pabe maso zay fa zay ndray de tsy maintsy mitory alleloia tsy lahitra kiso vato fanompona vato zany ry havana alleloia mety nandalovanao ny dingana ny fo vato tonga amin'ny fonofo sy ny fotoritory ianao zao fa mila miverina vato am'izay ianao ao am' jesosy mila mijoro petera am'izay ianao ao am' jesosy hotahiny tompany atsika rehetra mino fa voarainao ny afatra za ry havana androany te tena amitsika hoe fotoanjao hijoroantsika tahaka ny vato amin'ny finoanan'i Kristy fotoanjao hijoroantsika tahaka ny vato amin'ny fanarahana an' jesosy tsy azo atao nininy tsy anao io zany tsony mbola azo lebirebena amin'ny zavatra tsisy dikany ary ala amin'andriamanitra alleloia fa ianao io mihitsy le olona tsy azo atao nininina tsy azo tsy laitra kisoka ao zao fomba fiteny sa ho anao izy ianao atsakandolo ny tanina zay tsy ho laitra kisoka izy manomboka androany am'ty fanompona an'andriamanitra ty joro daholo zao ny olona am'izao zany fomban-drazana ihany asika zany jesosy nare zany anganon-drazana razam-bazaha alleloia ianao le olona tsy azo atao nininina vato peterina tsy azo atao nininina ianao zany ianao le petera ianao le vato hotahin'ny tompany ianao rado akiradio inkontoko tonga fizarana fahatsapahana sady tsika mety tsy de lava ny fotoana androany nefa ahitako hoe atony ihany anjaranao zao inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina atao anatin'ny toriteny androany mila mizara fahatsapahana ianao atsapahana fa naharay ianao de anjaranao zao no miantso inona ary ny azonao ambara inona ny azonao teneny efa io koa andina Suzel efa io ny anamainsoa efa io Kodanyla anjaranareo zao hotahiny tompany atsika rehetrarehetra alleloia efa ao ny mizara fahatsapahana mahafatrapoa alleloia omaly zay raha Aingodina Rodriguez fa Aingodina Rodriguez omaly ohatrany tsy hitany tsy tafiditra ny zara fahatsapahana teto nefany de efa ahafantarana azy mihitsy io fizarana fahatsapahana fa tsy maintsy tonga eo izy ony alleloia tapaka raha ohatra ary efa ao marina tiana de milanao fitenena inona ny azonao ambala inona ny azonao tenena androany mikasitraka gazetera tain'ny tompoko tain'ny tompo ny zavatra tena nanamarika an'androany hoe misy
ny karazan-droa izany fotsika misy ny fofato dia ny fonofo. Fa ny fofato rehefa mbola tsy mifanefy tamin'i Jesosy isika dia tena hoe tsisy fitiavana na hoe tsy valifaty, tsy folety. Dia mitana ela amin'olona na efa roapolo taona na efa ela be izany dia tena hoe ratsy foana ny ao anatin'iny fo iny. Fa tsara tao izany dia manao ohatran'ny Davida rehefa ohatran'ny hoe mangataka amin'ny Jehovah mihitsy hoe hanana fo vaovao mba hiverina amin'ny fifaliana, mba hiaina amina fiadanana. Dia faharoa nanamarika anay koa ilay hoe ny fofato dia fo tsy mankatoa fa ny fonofo tonga dia mankatoa. Dia ilay fanoharana momba ny Petera teo moa izany hoe fofato mbola mahazo trondro fa ny fonofo kosa tonga dia mahazo tenin'Andriamanitra. Dia mihoatra amin'izay afaka antsoina hoe vato tsika rehefa manana an'izay fo izay izany satria afaka mijoro amin'ny tenin'i Jesosy, amin'ny Jesosy Kristy. Dia mankasitraka indrindra pasitera ny tompo daholo dia mpanolay daholo nareo. Alleluia, tahin'i Jesosy ihany koa marina tiana dia mankasitraka amin'ny fizarana fahatsapana fa mamy be ny fizarana fahatsapana. Dia Jesosy marifity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany amin'ny asan'ny tompo mahereza foana. Alleluia. Nipiditra olona iray avandray antsika mizara fahatsapana manaraka. Alleluia. Efa misy connexion amin'izay hoy ny Evelina Rodriguez ravana zao ary ampandrositsika amin'izay ary izy izara andraso aloha izara fahatsapana tainy tompo ary Evelina Rodriguez anao ny fitenenana. Alleluia. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka ianao koa amin'ny fitenenana. Dia mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny tenin'Andriamanitra tena mampahito be. Ny zavatra tena nakasikana voalohany dia hoe zava-dehibe ny fandraisantsika an'i Jesosy satria Jesosy irery ihany no afaka manova ny fovato no tonga fonofo. Dia ny olona rehefa mbola fovato dia mandeha amin'ny sainy sy ny fahalalana fotsiny ary tsy mahay mankatoa an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga fonofo tsika dia ilay takan'i Petera izao ilay hoe natsan'i Jesosy nandatsaka ny arapiny tamin'ny lalindala dia ohatran'ny hoe mbola fovato izany Petera tamin'io dia mbola nanavonavina. Fa avy eo izy nefany rehefa nakiany dia natsiaro ny fanenenana izy dia natsiaro hoe meloka. Dia ho hita eo izany Petera efa nanomboka fonofo amin'izay nefa natsiaro fanenenana tamin'ny Antony. Dia tsika koa izay izany tena zava-dehibe ny azo tsoahana androany hoe ny Jesosy irery ihany no afaka manova fovato tonga fonofo dia mila tsika mandray an'i Jesosy. Dia farany hoe ny tantaran'i Petera teo hoe Petera tamboaloha fovato fa rehefa nandray an'i Jesosy izy dia lasa fonofo. Dia avy eo amin'izay indray nefany naverina vato. Rehefa amin'ilay hoe fonofo navadika fovato tsika lavadavika vato tsika dia efa tian'i Jesosy izany tsika amin'iny efa eo tsika lery tiaza kisoka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia izay no tena nakasitrana pastera mankasitraka indrindra ho an'i Jesosy ho voninahitra. Aminy. Alleluia be mankasitraka Evelina Rodriguez dia tahin'i Jesosy ianao dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Andrisika mbola piditra olona hafa manaraka indray. Alleluia. Alleluia. Rehefa ao ary dia metsika fitenenana ary Rahalatojo. Inona ary ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana? Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia misolabetsaka pastera ny andro dia mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny fiteny fa nakasika sady nampahery
olo anatinahitra anahy le fitarisan'ny rahalay anazy a mahafinaritra kely le tantara kely a momba ny jekela sy ny momba anazy kely mahafinaritra kely zany zavatra fahalalana dia mahakasitraka frera. Dia ny faharoa nakasika anahy le momba ny Petera teo hoe izy a tavoaloha mbola fovato dia mbola tena hoe tsy ho mahay hoe miteny hoe tamin'ny alany rehefa tsy nahazo tondro sy ny sisa tena ohatry ny hitako eto mihitsy ny zavatra rehetra izay teneniny. Fa rehefa avy eo a nanenina kely indray izy dia tompo mialàny toy izao olomeloka andry nanenina kely izy sady lasa niova fony aleloia. Dia ny fahatelo nakasika le momba ny tantaran'ny Jakoba teo Esau hoe tezitra be izy anatin'ny 20 taona fa 10 minitra ihany dia le fovato be teo folentitra be teo dia hamono dia nivadika lasa fono dia lasa mifamihana dia ny famela izy mirala dia tena nakasika be. Dia ny fahatelo le hoe faefatra kay le hoe atsika nalasa sainana foana iny masy hoe vaty na ninona raha natao hoe vaty inona mba dika vaty dia ohatry ny hoe nalasa saina foana fa androany zany izy vao nazava hoe fono foana dia vaty dia avy eo naverina vaty satria mila tsy laitra nakisoka tsony amin'izay amin'i Jesosy tena vaty miorina mafy ao amin'i Jesosy aleloia. Dia tena mahafinaritra io Jesosy a matao vato anay miorina amin'ny finoana tena tahaka ny vato tahaka ny Petera tena mafy orina amin'ny mpanarahana an'i Jesosy aleloia. Dia Jesosy taontsika rehetra. Aleloia be mankasitraka raha tozo tamin'ny fizarana fahatsapana Jesosy amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany foana mahereza amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Zao tsika apiditra olona hafa manaraka indray. Aleloia. Elaela ty olona ty tsy niteny teto fa androany izy dia tonga eto amintsika indray izy miditra indray izara fahatsapana. Zinarda anao ny fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao tenenina. Maheno ve pasitera azafady? Maheno tsara. Mankasitraka pasitera nanome fitenenana, mankasitraka anareo miralako tamin'ny toriteny fa tena hoe mahakasika be ny zavatra basiko androany dia tsisy afaka anova fon'olo raha tsy Jesosy, raha tsy Andriamanitra. Dia amintsika ohatra tsika mbola manana fo vato tamin'ny tsika mbola manana fo vato dia tsy mankatoa an'i Jesosy dia tsy mankatoa an'Andriamanitra. Avy eo koa manana fo lentika, manana lahelo, mitazona lahelona mafy amin'olo nefa rehefa ovan'Andriamanitra, ovan'i Jesosy ny fo dia lasa fo vato fo nofo dia mora tsy mitazona lahelo amin'olo dia mora malahelo olo, mora mangorakoraka fo dia lasa mankatoa an'i Jesosy. Dia mahakasika be koa ny tantaran'ny pasitera le mpanety ny pasitera dia olo avy-jôla be dia vonoiny tsy maty dia afaran'izy dia niova dia tia an'Andriamanitra be koa izy. Avy eo koa tantaran'ny Esau sy Jakoba. Esau niaina tanatin'ny fo vato tsy nandritra ny 20 taona dia kasa hamono an'i Jakoba foana dia 10 minitra foana nanovan'Andriamanitra ny fonazy ho fonofo dia lasa olo ivonony dia lasa famihina tena hoe nakasika be koa. Avy eo koa amin'ny tantaran'ny Petera dia ohatra Jesosy dia rehefa hoe fo vato dia ovain'i Jesosy ho fonofo. Rehefa hoe voava fonofo dia verina indray ho fo vato fa ho fo vato Jesosy. Dia mankasitraka dia tain'i Jesosy. Aleloia be mankasitraka Jonathan. Tsara be mihitsy ny fizarana fahatsapana dia mahafinaritra dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia tain'i Jesosy. Aleloia. Piditra olona hafa manaraka indray tsika mahafinaritra maromaro ny fizarana fahatsapana izany androany mbola misy iray ato. Aleloia. Dao ary tsika piditra olona iray faraparany raha ohatra ka efa ao ary raha nampahaventsika sondolahy dia ampidiritsika izy inona ny azonao ambara androany, inona ny azonao lazaina. Anao fitenenana.
Eto indrisy pasitera dia mankafitra amin'ny experimina dia mitokafitoko anareny moralafa amin'ny protène fa tena mampalahelo nentina voarako voany hoe toepo zegny anankiroa samby hoe manana toepo vaky fa manana fo vaky fa rehefa mandeha amin'ny Jesosy dia lasa manana toepo fo loko fo torotoro fo mankatoro rehefa idiran'i Jesosy dia mitsika afaka hoe torotoro dia lasa ohatra hoe taloha mba hoe torotoro zany mba hoe misy manjary efa vavaka rehefa idiran'i Jesosy na fotasa ahoana dia lasa miova folo dia lasa makatoa dia lasa mahasafampadiso any dia ny tena nakasako ny tantaran'ny Petera dia nandeha sainy izy mafakatra izy mahay manaratsy fa rehefa nisy Jesosy dia nanovany foany dia ny tena nakasako ny folo Petera ny voan'ny Jesosy mihitsy efa vaky tena hoe navery mivaky indray hoe ampankatoavana na dia hoe tafafatesana azy tena hoe naforona tapany vaky ny Petera tamin'ny sorinany tamin'Andriamanitra dia ny tena nakasako Petera hoe toepoana koza hoe samby vaky ihany fa ale ihany vaky ao amin'ny Jesosy maforona ao amin'ny Jesosy dia mankasitraka tena Jesosy. Alleluia, tsara be zany, tsara be rehefa mitinana, mahafinaritra misaotra betsaka ranam-pavisonjola, tsara be mihitsy le fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fity. Tondrosa sy pasoandra misaotra anareo rehetra ny zara fahatsapana. Jesosy hamaly fity anareo. Alleluia. Anao hira ary tsika tapitra ny fandarana. Anao hira anankiray tsika dia amarana ny fotoana. Zao moa ry havana malala mibavatra amintsika zany dia zao anao tsika mba hitrotro mibavaka ny firenentsika. Rehefa moa dia mivavaka mpitondra mibavaka ny firenena mitodika manokana ho an'ny mivavaka ny firenena mihitsy androany hoe ataovy tsika mibavaka mihitsy Madagasikara. Nareo any tokantrano any samy mivavaka ho an'ny firenena fa mampiringavana ny firenentsika. Nisy fotoana ny zatra nakasika be ny foko ny tantara mampirina tamin'izy tany Madagasikara farany teo. Dia zao zatra mba nitenenina misy zatra tsy mampiro mihitsy izy zany olona tena hitanao hoe olona normal mety hoe olona tena mba navita fianarana olona tokony hanana asa normal fa mitarika posy tena nisy zatra nakasika ny fonay tamin'ny mba tantarany anah tamin'ny eritaona ohatr'izao tany Madagasikara tsy aposina mihitsy izy olona tena ohatra olona nahita nianatra fa tsy hoe tsy nianatra tsy hoe manambana mpitondra posy fa raha nianatra kosa ianao dia tokony ahita azy fa tsy ny olona tsy fisiana azy taindraponizy mety an'ilay olona hoe olona tsy apozinao zany mitarika posy dia fa tsy olana amin'ny olo deo izy nanontaniany ny tany Madagasikara ny avany dia zao dia ny avany aty tsisy an'izany tsony zao fa izay ahitana vola sisany atao latsaka katerena ny firenena. Misy alefako aminareo ty dia verina milirako ilay tenako aminareo tany am-boalohany manao hoe mialatsiny fa tsika rehefa hira mahakasika sy mifandray amin'ny zavatra hirantsika dia ataontsika hira tsy miteniteny foana. Mety ho endrika hafa ny ahitanao an'ilay mpira ohatra manao kavinila zay ilay mpira ato aza iny ny jerena fa ilay hafatra mijerentsika androany mikasika ny dia jereo tsara ilay clip fa mikasika ny fahantramin'i Madagasikara ilay izy. Tiako mba tena ho zava-dehibe ao amintsika zany hoe mitondra mivavaka ny firenena fa tena ilaintsika mitondra mivavaka ny firenena ry havana. Tsy ange ty ry havana milamina sa ahoana ozy nareo milamina kosa tsika fa aza diny fa tsika manana havana aza diny fa tsika koa malagasy ary tanindrazantsika foana io. Alleluia. Zay aloha dia mbola manana havana be dia be any ary malahelo zay amin'ny zavatra izay mitranga sy ny fitarainana re avy any dia mba atolotra antsika mpitiavana be ty hery ty dia averika any aza le endrika ivelan'ilay mpira ny jerinareo fa ilay hafatra ao anatin'ilay izy. Mety tsy dia tena misy resaka fivavahana ilay hira fa tena hira mitaraina kosa ny zavatra iainan'ny olona andavanandrom-piainan'olona any Madagasikara. Raha vitsy misy zavatra hitranga any tena hoe izay mahasoaka ao ataon'Andriamanitra fa oka kosa Jehovahandriamanitra hitsinjo ny vahoaka madinika. Alleluia. Ao anatin'izao zavatra mitranga zao fa totrany hoe ty hira ty mety efa hiainonareo ilay izy fa za aloha dia vaovao be amiko ny naino an'ilay hira ary tena
nangosika be mihitsy fony amin'ny vady ny ianao izy ity teo am-pisakafoanana riva teo tena nangamano mihitsy any jerena izy ity tena hitako hoe mafy ny fiainan'ny olona manofinaritra ary aoriana terytytsika dia hivavaka ho an'ny firenena alleloia dia hamarina ny fotoana tahiny Jesosy ary manofinaritra ataontsika rehetrarehetra fa mbola eto zaho fa mbola eto zaho fa mbola eto zaho fa mbola eto zaho misy fotoana reraka misy fotoana faly Fizany akory tsy midika hoe tsy ary nindray dia misy fotoanao ketraka tsy mety tafitony fa tsy mamaritra ny ampitsiko hoe tsy itsikitsony Vanasana tizane Mula eto zao Mula mitsuru Tsara na somari femurata Fambula eto zao Mana tena fanita Jokotsi mesu chacha Fambula eto zao Mula mitsuru Tsara na Fambula eto zao Mana tena fanita Jokotsi mesu chacha Tsy izay ndotry ntsony aho Fa leoko mihitsy aloha miaina Tsy asa saina be loatra Fa ndro miatra aminay Ureseko amitsika Reo ady tsaina tsy olana Urano maso mpifaly Indray makotra ny ondana Vanasana tizane Fambula eto zao Mula mitsuru tsara na somary femuratra Fambula eto zao Mana tena fanita Jokotsi mesu chacha Fambula eto zao Mula mitsuru tsara na somari femurata Fambula eto zao Mana tena fanita Jokotsi mesu chacha Nova Twinkle Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy malala tamin'ity fotoana androany ity izay natotosany fotoana teto androany. Misaotra satria tsy tapaka ny fandarana, nety tsara ny connexion. Ho anao ny voninahitra, ho anao ny tera, ary ho anao ny saotra. Misaotra anao zay Jesosy satria mbola noho ny fahasoavanao no nahavitana ny laza izany teny rehetra izany. Androany Jesosy malalo dia apetraka eo am-pelantananao izany teny izany mba tsisy ho latsaka andarana fa hipahaka ny anatin'ny fonay tsirairay avy hipahaka ny anatinay tsirairay avy amo avy zato eny arivotsy manapataperana Jesosy io ta io Jesosy
i Madagasikara-nay. Io malagasy mba hanana fonofo dia ho solona fanahy vaovana ao anatiny, dia ho firenena tena votom-ponoana, ho firenena matahotra anao. Da izy rehetrarehetra izay mandreny fandaharana sy mahay ny ten'Andriamanitra eto mba hizara amin'ny fianakaviana sy ny ankonanay sy ireo mpiara-monina aminay ny fahatsaranao. Jereo ny tsirairay avy izay tonga teto androany dia valia soa izy ireo, valia fahasoavana izy ireo tamin'izay rehetra fatongavany teto sy ny sakrifisy ny torimaso sy ny fotoana laniny teto mba valia soa izy ireo Jesosy. Misaotra Jesosy niteratsy ny aja sy ny saotra dia hanao hatramin'izay dia mandrakizay. Ny diavolitsy ny Satana dia afarotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia niteraray azy tamin'izay nafafy teto androany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavatsika amin'izao fotoana izao dia metsika fitenenana lalambavitsika $100. $100 anao ny fitenenana. Jesosy Pasitera dia mankafitra ny fitenenana dia alivavaka resaka amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra renay ao sakabetsika anao tamin'ny fanatanterahana fotoan'androany. Satria anao fitiavana sy fitantananao satria mbola nahazo ny fampianarana an'izay izay tamin'ity androany ity. Satria Jesosy malala araka ny teninao manao hoe ny fanatitra ao anao dia ny fotorotoro sy ny mangorakoraka sy ho avelanao veromena Jehovah Andriamanitra. Androany izay Jesosy nianatra momba izany hoe toe-po izany, nianatra momba ny hoe folofo sy fovato izany. Jehovah Andriamanitra izay olombelona dia tsy mahay manova ny toe-po, tsy mahay manao ninona izay Jehovah Andriamanitra. Fa androany Jesosy malala dia mangataka eto anatrehanao any tsirairay avy niaina ity vavaka fiambenana ity, anao any tena anova ny fony rehetrarehetra Jesosy mba tena hoanana folofo Jesosy ankateo ny teninao tena hoe hiaiky ny fahadisoana eo anatrehanao Jesosy malalo. Ary androany Jesosy dia mivavaka ao amin'ny firenena malagasy tsy miafina eo anatrehanao Jesosy izany firenena izany Jesosy malalo. Miafina aminao tena mbola betsaka amin'izany firenena izany no fovato Jesosy malalo. Tena manjaka amin'izany firenena izany tsy fifankatiavana, tsy fifanetentena Jesosy malalo. Mangataka ny rafonao Jesosy hijery ny firenena malagasy Jesosy malalo. Eny manova ny fony izy ireo ary tsy misy mahay manova ny fony tsirairay avy satria anao rery any Jesosy eo. Androany atsingety Jesosy tona mivavaka ao any malagasy, mivavaka ao any tanindrazany malalany Jesosy eo. Anao any anova ny fony tsirairay avy Jesosy malalo. Mba tena hoanana fonofo hifankatia Jesosy any izay mba hirariana firenena Jesosy malala mba ametrahana fanahinao. Mba tena hoanana fanahy vaovao hiala fony tsirairay avy ny folentina, ny fofeny fialonana, ny fony tsy fankatia. Mba tena hoananjaka ny firenena sy fankatiavana avy aminao Jesosy malala. Ny fanahy masonao no anjaka amin'ny firenena Jesosy eo. Ateo ny mpitondra madinika rehetrarehetra, fiangonana rehetrarehetra Jesosy tsy ho variana Jesosy malala ny zavatra velany. Fanao any ikatany fafanan'izy ireo mba tena hitodika aminao. Tena anao ny fotorotoro izy ireo satria izany fotorotoro izany Jesosy tsy avelanao, tsy avelanao mena Jesosy malala. Izany no ametrahana izany Jesosy ampelantananao Jesosy anao any ikatony ny malagasy. Katany firenena Jesosy malala fanao no anteneny amin'izany firenena izany. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Alléluia, tena mamy be mivavaka. Alléluia. Misaotra $100 tena mamy be mihitsy ny mivavaka ho an'ny firenena. Matokontsika fa hitan'Andriamanitra ny azo atao amin'ny firenentsika io. Ny tompoantsika rehetra misaotra anareo tamin'ny naretana hatramin'ny farany teto. Misaotra betsaka ny ranavavitsika ankerina tamin'ny vavaka fanombohana. Raha lahalainy tamin'ny toriteny $100 tamin'ny vavaka firenena. Dia misaotra anareo rehetra koa izay nizara fahatsapana rehetra. Jesosy any amaly fitianareo dia mitomboza sy fahasoavana hatrany dia mahay reza foana amin'ny asany tompo. Dia misaotra anareo rehetra izay tonga ihany koa teto nahatra hatramin'ny farany. Dia Jesosy koa amaly fitianareo. Raha miloasitsika amin'ny roalanitra Jesosy ka tany tompo venena soamantsatika dia rapitsika dia efa mihoana eto indray ao anatin'ny fandarana manaraka. Dia akila2 point radio 245.com, akila2 point radio 245.com afahanao menonja peo akila2 akila2 misy soutien isaky ny adiny 3 amin'ny 27:70 maraina amin'ny 27:70 alina. Tany tompo daholo, bonne nuit daholo.